Maro ny faritra iaran-doza eto amintsika. Rivo-doza mahery, arahana tondra-drano, ahitany sikere. Mandritra ireny fotoana ireny indrindra no mila malina tsara satria mety hisy ny fanararaotana. Manohitra mafy soa nefa nendahany ty lehilahy ny zipony ary novelariny ankery ny feny soa. Tafatsofiny tao amin'ny fivaviany soa ny filahiny. Rofotra ary nivoaka rano fivaviany soa ary tena marary azy mafy zany. Maizina no aviny hitondra takaitra ara-tsaina sy ara-batana izy. Mety ho be vokatry satry sy alolo loatra ihany koa. Mety ahazo aretina vokatry ny firaisana tsy voaaro izy ary mety tsy hiteraka mihitsy izy noho ny ratra nahazo azy. Na dia eo azy zany rehetra zany dia afaka mandray an-tanana azy ny dokotera sy ny rasazy. Mananjo hitarainany amin'ny polisy na gendarme na lehibe pokotany izy. Raha tojo herisetra, fanolanana sy ny sisa, eto aingana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Andraikitry ny mpiay azy no mitondra azy eny amin'ny manam-pahefana. Manatona ny fikambanana mandray an-tanana ny olona tratry ny herisetra sy ny fanolanana toy ny CECJ na ny trano Arzo. Vaovao tsara, afaka soroina nefa izany rehetra izany. Rehefa mametraka toby vonjomaika ho an'ny drabonsika, asio toeram-pidiovana ary misaraka ny an'ny lahy sy ny vavy. Asiana ihany koa toerana afaka angalana rano fidiovana sy rano fisotro madio. Aza alefa rery ny ankizivavy, ny vehivavy sy ny zaza, indrindra amin'ny toerana mangina na maizina tsy misy mpanara-maso. Ry lehilahy, tadidio natao hiary ny olona manan-danja ho anao ianao. Andraikitrao ny miaro ny zanantsika, ny vehivavy sy ireo olona marefo amin'ny herisetra mety hanjo azy. Mampigadra hatramin'ny 10 taona sy andohavana onitra hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny fanolanana.